Fa mbola ao anatin'ny baolina kitra ihany dia ho fiarahametana ho an'ny Barea dia hikarakara lalao-goavana Grand Tournoi de Tana ny ligin'Analamanga izay ekipa efatra moa no andray anjara amin'izany dia eo ny LGK plus ny Adema ary ny Fosa Junior miampy ireo ekipa malagasy na mpilalao malagasy mila ravinahitra aty amin'ny ranomasimbe indianina izay miala sasatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia amin'ny 4 jona izany dia hiditra vetrany eo amin'ny lalao manasa-dalina ity fananana ity mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny ligin'Analamanga. Ya ny etsika ray atao moa zany mety hoe mahagaga ihany izy ity fa Grand Tournoi ny ligin'Analamanga zany Grand Tournoi n'Analamanga 2017 efa fanao ihany izy io fa ny andro nanaovana azy no tafiditra ao anatin'ity fanomanana ny Barea ity zany amin'ny ankapobeny. Teo koa ny antso nataon'ny kapiteny Faneva Ima ho an'ny mba fanohanana nyreto Barea antsika reto nanapa-kevitra zany ligin'Analamanga ny karakara zay Grand Tournoi zay. Ekipa efatra ny ao anatin'izy io, ny ekipa roa voalohany eto Analamanga zany hoe ny LGK sy Adema dia ny antso ny Fosa Junior avy any Mazagazy ary zareo expatrie zany le manao vakansa eto Tananarivo amin'izao tsy tia miteny zao zany ohatran'ny hoe Sedera, Fabrice, Rimamy, Gervais ny karazany zany. Zay no iaona ka amin'ny alahady zao zany amin'ny faha-efatra ny volana jona dia iaona ny Adema sy ny Fosa Junior karazany hoe demi-finale izy io ary ny expatrie sy ny LGK plus zany no lalao faharoa. Ny lahady faraiky amby folo volana jona indray no anao ny lalao famaranana zany zay roa voalohany mandresy aliady ny lalana fahatelo ny anankiroa zay resy zany. Ary ny vola azo amin'io zany misy ampahany betsaka ho anampiana ny Barea reo na dia ho ataony crédit fotsiny ihany araka dia antsoinantsika vahoaka rehetra tia baolina mba hanotrona ny lalao io zany ho fanohanantsika indrindra ny baolina kitra malagasy.